no hataoko mandrakizay. Izany teny eo amin'ny salamo zany no entinay mandroso tokantranonao amity takariva ity. Izay teny milaza fa hideran'Andriamanitra mandrakizay aho. Ary mino aho fa izany koa no targetranao ao atokantrano izay irosonay amity takariva ity. De faly tompoko mandroso atao tokantranonao, faly miaraka aminao, ary indrindra faly manolotra ny arahaba avy aty amponay ho anao, ho an'ny fianakavianao, ho antsika rehetra izay tafaraka androany hideran'Andriamanitra ato anatin'izao fandarana Antsakira fideran'izao. Tena ravoravo mihitsy ny fo, satria nandritry ny enemana de tsapatsika ny fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Raha nosokafana masontsika hahitan'izay tsy hitatsika amin'ny mahavorinatsika, de mety ho gaga isika mahita ireo loza marobe izay misakana ny tanan'Andriamanitra feno fitiavana tsy hatra tamintsika. Fahasoavana zany, fitiavana zany, fiarovana zany, ka deraina mandrakizay ny anarany, ary zany indrindra no antony mahavory antsika mianakavy. Ko dia hafaly indray zany hiaraka aminao hideran'ny tompo am'ty androany ity ato anatin'ny fandarana Antsakira fiderana. Ny vahin'ny fandarana ve? Ireo orinako zareo. Ny koralina avy ao amin'ny fiangonana Adventiste amin'ny teny fafito ao Andotapenaka. Izy ireo ny vahin'ny fandarana amin'ny androany ity, vahintsika mianakavy ary hiarahantsika mianakavy mideran'Andriamanitra amin'ny talenta, amin'ny fameza-pahasoavana izay ananana izy ireo amin'ny alalan'ny hira. Ko tsy tazonanao ele, fa dia zao mangala toerana ary andao iray fo iray saina hideran'Andriamanitra miaraka amin'reto vahiny teny koralina avy ao amin'ny fiangonana Adventiste amin'ny tany fafito Andotapenaka reto. Dao ary. Hallelujah.
Mpirimpiry no very maina reo antso izay alefa aminay no fiaminainy miaiky toko voakapoka vao minomako Tsy matoky ny herinao minofo mafy nefa tsy makaza itsapako hoe ilaisakaiza Jesús, Jesús Ny fitiavanao ray Fizaho ilay foroana tsy mahay Fahazovindray mo no avita Jesosy Hanarina ny lasam-piainako Jesosy azony tsy hialintsony ifantokany ambony handany voady izao irisa hankarina nohony anaranao Jesosy, Jesosy Yeah.
misaorantsika Andriamanitra ny amin'izay tapany voalohany arahantsika tamin'ny korala avy eo amin'ny fiangonana adventiste tamin'ny tany andro fafito ao andotam-penak'izay. Tsapanao mihitsy izany hoe fahafinaretana miderin'Andriamanitra. Tsara loatra ny Andriamanitsika ary dia mahafaly mihitsy mampiakatra ira ho fiderana azy indrindra moa nomeny antsika amin'ny talenta. Tsy nahatsiaro ve ianao tany an-trano tany hoe voatarika hibanjina ny tompo noho izany hira mahafinaritra izay nataon'ireto korala rehetra izany. Aviarantsika kahina kely vetivety ry zareo dia andao sika andray ny ten'Andriamanitra satria efa mahazatra antsika ny mifampahereto ary indrindra mifampitaona mba hanana fiainana fipideran'Andriamanitra mandrakariva na inona zavatra mitranga. Ka amin'ity androany ity dia ao amin'ny Exodosy no hojerentsika ka ny andininy toko faha-efatra ambin'ny folo dia ny andininy faha-roa ambin'ny folo sy faha-telo ambin'ny folo no vakiantsika angalatsika tohevitra fohy amin'ny toetra n'Andriamanitra hahatonga antsika ho pidera azy. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Andininy faha-telo ambin'ny folo sy faha-efatra ambin'ny folo. Ary Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehovah izay ataony ho anareo anio, fa ny Egyptiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay, fa Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hankina. Haitsika ny tantara ny nandehanany zanak'Israely mivoaka avy any Egypta ary trojony ranomasina mena. Azo antoka, azo tsika alaina sary an-tsaina mihitsy ny tahotra, ny zavatra rehetra ny tebiteby ny aya tao amin'ny zanak'Israely. Fa ny teny Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy dia misy zavatra efatra toetra n'Andriamanitra izay tiany ampitaina amin'ny alalan'ny teniny tamin'ny Mosesy ahitantsika fa tokony ho deraina izany Andriamanitsika izany. Ny voalohany indrindra dia hoe aza matahotra ianareo. Ny zavatra misy eto amin'ity tany ity dia mampatahotra. Ny ainan'ny zanak'Israely tamin'io fotoana io mampatahotra. Ranomasimbe manjepijepy ny ao anoloana, ny miaramila amin'ny Farao miaraka amin'ny soavaly analokisa ao aoriana. Tratra eo amin'ny toerana tena mahatsarotra mihitsy ny ananana fotondry ny zanak'Israely. Kanefa Andriamanitra miteny hoe aza matahotra. Rehefa miteny an'izay aza matahotra izay Andriamanitra dia izao manome toky izy fa hiditra an-tsehatra. Ary izany no tokony hiderahantsika azy. Azontsika raisina amin'ny teniny Andriamanitra satria Andriamanitra mahatoky ny Andriamantsika. Azo hitokisana ny Andriamantsika. Ka ny teny hoe aza matahotra dia tena tokony ho toky ho an'ny vahoakany fa hiditra an-tsehatra izy hanavitra azy. Na dia tao tsy hita aza ny vahaolana izay jerena amin'ny mahavoafetratsika. Koa raha manana zavatra sarotra koa ianao amin'izao fotoana izao, toy Andriamanitra hoe aza matahotra. Ary eo amin'ny Isaia 1:20 dia niteny mihitsy ny Andriamanitsika. Jehovah Andriamanitra niteny ao amin'ny Isaia 1:20 dia nanome toky izy. Ka ny 10:10 dia izao no teneniny: aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao ny Jehovah Andriamanitra aho, mampahery anao sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tany ankavanan'ny fahamarinako aho. 10:14 aza matahotra ianao dia anareo Israely mihitsy. Izao no mamonjy anao Jehovah ary ny iray masin'i Israely no mpanavitra anao. Riavana, aza matahotra ianao na inona lalovanao fa Andriamanitra efa niteny fa hamonjy anao izy. Ny faharoa dia hoe mijanona. Indraindray dia ohatran'ny tsy azontsika amin'ny mahavoafetratsika mihitsy ny baiko omen'Andriamanitra. Mijanona. Ny fahavalo ao aoriana ny ranomasina etsy anoloana, mijanona. Raha tokony hitsoaka ve dia mijanona. Kanefa izay no tian'Andriamanitra asehony amin'ny toetrany. Ilay Andriamanitra izay tompontsika izany dia izao miditra an-tsehatra mihitsy amin'ny fiainantsika, amin'ny zavatsarotra izay lalovantsika. Miditra an-tsehatra Andriamanitra ary rehefa miditra an-tsehatra izy dia izao asainy mijanona isika. Tsy asainy mandeha isika. Ny an'ny zanak'Israely tsisy ninona azo atao fa tsy mijanona dia miandry. Dia izay koa ny teneny amintsika androany, mijanona. Aza mijery ny olana, aza mijery ny fahavalo, aza mijery ny zavatsarotra, fa mijanona ianao dia izany banjiro, izao mijery eo fa hanavitra anao. Ary izany no tokony fiainantsika. Mila tony isika na eo aza ny zavatsarotra rehefa mahatoky an'Andriamanitra. Mijanona.
ary aza mierikerika foana. Ny fahatelo dia hoe hanao ho hitanareo ny famonjeny Jehova. Mamonjy io Andriamanitsika io. Tsy miteny fotsiny izy hoe aza matahotra dia mijanona, fa miditra mitsihitra tokoa izy. Mamonjy. Andriamanitra mpamonjy ny Andriamanitsika. Fa nasehoana anie zany teo Kalvari tamin'i Jesosy. Famonjena ho antsika taranak'olombelona. Naseho zany tamin'ny tantara maro be ato amin'ity baiboly ity, ny famonjeny ny vahoakany, ny olona izay natoky azy. Izany ny Andriamanitsika. Andriamanitra mpamonjy. Ao amin'ny Salamo 107, dia resy lahatra ny mpanao salamo dia nitendry zareo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny andininy voalohany, Salamo 107. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Ary eo amin'ny Salamo 470, Salamo 470 ka ny andininy 17 dia zao miteny: raha tsy Jehova mpamonjy ahy dia efa saiky nalaky ny toetra tao amin'ny mangingina ny fanahiko. Raha tsy Jehova namonjy ahy dia efa saika maty aho, efa saika very aho, efa saika tsy hita intsony momba. Soa fa misy an'Andriamanitra mpamonjy, ary zany ny tokony hizarantsika azy. Ary ny fahaefatra farany dia hoe Jehova hiady ho anareo. Andriamanitra miditra tsihatra, miady ho antsika. Isika mangina, ary izy kosa no iseho hazahoantsika fandresena. Andeha hiderin'Andriamanitra tsika noho izany toetrany zany. Raha teto zany zanak'Israely dia niditra mitsehatra Andriamanitra. Sisy ninona nataony zanak'Israely fa nangina izy ireo, fa niditra tsehatra Andriamanitra. Ny vaky roa, ny ranomasina mena dia nandeha tany maina. Mety fotapotaka ihany fa tany maina no lalovan'ny zanak'Israely. Fa rehefa avy eo kosa niditra miaramila amin'ny farao dia nikiatona ny ranomasina ary dia maty tao izy ireo. Ny Andriamanitsika ihany no mahavita mampisaraka ny ranomasina andehanany vahoakany amin'ny tany maina. Ny Andriamanitsika ihany, ny Andriamanitsika irery no afaka nampitombo mofo 5 sazan-drano avoky olona tsy omby 5,000. Ny Andriamanitsika irery no nahavita nampitombo ny dily olokely tao anaty tavoara tamin'ilay manano tena tao Zarefata tena fanisy mianaka amin'ny fireo. Ary ny Andriamanitsika irery ihany mbola azontsika itokisana. Andao ho fiderin'Andriamanitra isika, ary andao ho fenona fideran'Andriamanitra fiainantsika. Na inona lalovanao, aza miongotra ary aza matahotra. Na inona zava-tsarotra lalovanao dia mijanona banjino Andriamanitra, fa ho hitanao ny famonjen'Andriamanitra hiady ho anao izy. Ary zany ny tokony hitarantsika azy. Teraina mandrakizay ny Andriamanitsika, miamboninahitra mandrakizay izy amin'izany toetrany zany. Ary ho anao kosa ahita fifaliana ianao miaraka amin'izany Andriamanitra zany, ahita toky ianao eo ambany fitantanana izany Andriamanitra zany, ary voaka mpandresy ianao no ny fitokianao izany Andriamanitra zany. Ho tanteraka aminao mihitsy zany. Amen. Andao ho toizantsika indray ny fideran'Andriamanitra satria zany ny Andriamanitsika, zany ny toetrany Andriamanitsika. Hiaraka amin'ny korala avy eo amin'ny fiangonana Adventiste tamin'ny tany andro fafito amin'ny dozam-piainatsika amin'izao tapany faharoa izao, hiderin'Andriamanitra hiaraka amin'izy ireo dahoary. Hampandroso Jesosy soa ao ampona favononizy niatra ny sentonao miandry anao ny tompotiana Hampandroso Jesosy soa ao ampona favononizy niandra ny sentonao miandry anao
Sul, teso, teso,
dia raina ny tompo asandratra mariva ny anarany satria tena tsara izy maheno zany iry zany ianao dia mahatsiary tokoa ny fitantanan'ny fiainantsika ary izao mbola ho avy tokoa izy ko dia isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny fotoanantsika androany nafahantsika nampiakatra ira fiderana teo amin'ny seza fianderany isaorantsika Andriamanitra nanome antsika fotoana nafahantsika ny derazy ary nitarika antsika tamin'ny alalan'ny fanahiny masina mba hanome voninahitra azy isaorany izy satria izy no anton'izany rehetra zany ho azy raha teo ny voninahitra satria efa azy hatramin'ny taloha izany taloha tsy nanam-piandohana azy ankehitriny izao ary mbola azy mandrakizay tsy manam-piafarana isaorantsika koa ny korale adventiste amin'ny tany fafito avy eo andotam-penaka izay miaraka koa ny chef isaorantsika satria tena zava-dehibe no nomeny ireo tanoray ireo
nanana fanolora-tena izy ireo satria aviany lavitra ny tonga aty mba hahafahantsika miaraka ami'ray fo mitera tonga teto nanomeny talentany sy ny fahaiza-manao ny famizam-pahasoavana men'Andriamanitra azy zay natokany mihitsy mba hideran'Andriamanitra koa dia isaorantsika amin'ny fofeny tiavan'izy ireo ary miangatantsika amin'Andriamanitra dia ho tehiriziny ao amin'izany fanolora-tena zany mandrakarivany ry zareo ireo ary tsy ireto ihany fa irako eo amin'ny ranomasina fitaratra rehefa ho avy Jesosy tompontsika dia mankasitraka sefony amin'ny fahatongavanareo ary misaotra indrindra ny amin'ny fiarahana tamin'ny namantsika rehetra maneran-tany ny ten'Andriamanitra androany. Misaotra ihany koa ireo teknisianina namako miara-manam-potosi zao fandarana zao amiko tena manana fanolora-tena izy ireo atsoina andro dia andro atsoina alina dia alina raha misy mbola atsoina ankoatran'izay dia atsoina dia tonga ireo fa tena fitiavana no manesika azy ireo ary fanolora-tena masina mihitsy no tafian'izy ireo eo mpanaovana an'izao asa zao izy ireo mantsy no mikirakira ny zavatra rehetra hatongavan'ny feo ny sary ny tokantraninareo ka dia isaoran'izy ireo ary omen'Andriamanitra fahaizana mampalalana mandrakarivany ampitombo ny fiderahantsika an'Andriamanitra izany talentan'izany dia tonga eto amin'ny famaranana indray sika famaranana amin'ny fotoana na tiana azany hoe hiaraka dia tsy maintsy misaraka satria izay mono eto amin'ity tany ity manapetra iandry ny zavatra natomboka tsy maintsy faranana kanefa izao ny fahasoavan'Andriamanitra zay niraisitsika androany ny fifaliana zay natobaka Andriamanitra tamintsika androany minoay ianao fa tsy asorony amintsika izany amin'ny fotoana rehetra zay mbola iainantsika matoke ianao fa izy niado anao aloha nisarana ary dia mifanoantsika moa mahazatra mameteny ao amin'ny soratra masina zay oentinao indray mamakivaky ny herinandro isokatra tsy fela rehefa afaka oro vitsivitsy oentinao mamakivaky zany herinandro izany ka ao amin'ny salamo fa 5:70 ka ny 9:20 dia zao ny teny omen'Andriamanitra anao omeny ny soratra masina anao hofikirinao ary oentinao mihitsy handresena amin'ny herinandro mitsidika indry salamo fa 5:70 ka ny 9:20 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Jehova dia ho akaiky nyzay rehetra miantso azy dia izay rehetra miantso azy marina tokoa amin'ny herinandro iny antsony Jehova Andriamantsika antso marina tokoa izy fa hoeo akaikinao izy hiaro anao izy hiady ho anao izy ary hanome anao fandresena amin'izany herinandro zany dia ho avy indray ianao sy ny manodidinao hidera azy amin'ny herinandro toy izany ary raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herinandro toy izao tokoa dia araka indray amin'ny chorale avy ao amin'ny fiangonana adventiste amin'ny andro fafito ao Ambohijava isika hiaraka amin'izy ireo eto hiderin'Andriamanitra dia androany raiso izany teny fikasana izany ary dia amin'ny herinandro toy izao raha sitrapon'ny tompo dia hiaraka eto indray isika miaraka amin'ny chorale avy ao Ambohijava tapitra amin'ny fandarana metraka veloma aminao zay ary ikopakopa tanana mihitsy izay mianakavy ary faly miaraka tamin'ny tondrano samy ho tena tompoko raha sitrapon'ny tompo amin'ny herinandro toy izao eto indray isika miaraka fiarao matompoko